tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Magneragna an'izao tontolo izao ny fagnahin'ny tompo ao aminy avokoa ny zavatra rehetra ary hainy daholo ny karazam-pitenenana. Alleluia. Ankafaliagna ankaravoagna no iarabagna antsika jiaby zay mitandregny ke magnaraka tsy tapaka ny fandaharagna avy aty amin'ny onjam-peo ny radio Fagniry ary arabegny manokagna atsika fanatratra ity alahady Pentecote zay nagnamezan'ny fiangonana atsika aloha hevitra hoe pankahery sy mpagnazava ary mpampiavagna ny fagnahy masigny. Odinintsika tokoa iloha hevitra io amin'ny alalan'ny fitandrignesagna ny tenin'Andriamanitra sy ny toriteny fampianarana zay nataon'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson archevêque izay mpiandry ondry ato amin'ny diocesentsika ka atolotro anao ampagnajagna sy ampitiavagna. Vaky teny masina voalohany, boky ny tantaran'ny asan'ny apôstôly. Noho ny tonga ny andro Pentecote dia tafavory tao amin'ny trano anankiray ny apôstôly rehetra, ary tampoka inzay nisy feo avy anan-danitra toy ny rivotra ny fofofofo mafy ka nahenika ny trano ny toerany. Sady nisy lela maro mitarey afo niseho taminy sy ny zarazara nipetraka teo amboniny tsirairay avy, ka samy feno fanahy masina izy rehetra sy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy avy. Ary nisy jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerosalema avy tamin'ny firenena rehetra ambanin'ny lanitra. No nare zany izy reo dia nidodododo marobe ka very hevitra izay tsy izy, fa samby nandre azy reo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy reo ka vaky nanao hoe, endre tsy avy any Galile daholo va izy reo miteny reo? Ka nahoana ary ity isika no samy mandre azy miteny amin'ny fiteny razantsika avy? Dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny mponina Mesopotamia, Jodea, Kapadosa, Ponto, Azia, Frigia, Pamfilia, Egypta ary ny any Libia ankaiky ny Sirena sy ny vahina avy any Roma, na ny jody na ny prozelita,
ary ny any Kreta sy ny Arabo. Dia hoana no samy mandre azy reo, milaza amin'ny fiteny sikavy, ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra isika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Ni Tompo ni olombelona matamuchasi ni Tompo mahalala fanina harina chike ni fuka sinu katsalo ni sarusi pamusa ni ganira nanduraka ni sana ni luangura ni Tompo ni olombeluna matamuchasi. Ni Tompo ni olombeluna matamuchasi. Fahisika olombeluna funika suenya saye yetinducha emanzaluna tutitetu anguni banyo takanirai manguraka ni sana ni luangura ni Tompo ni olombeluna matamuchasi. Luangura ni Tompo ni olombeluna matamuchasi. Masuangu ipalika nifija panisi Tompo panasapa isakiasi simanilu wachani tarananye takanirai manguraka ni sana ni luangura ni Tompo ni olombeluna matamuchasi. Luangura ni Tompo ni olombeluna matamuchasi. Vakiteny masina faharoa. Taratasy ny masinda Paul apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina havana, izao ny lazaiko, mandehana ara-panahy, dia tsy anatanteraka ny filany nofo ianareo, fa ny nofo manampilana manohitra amin'ny any fanahy, ary ny fanahy manana ny azy mifanohitra amin'ny any nofo, koa mifanohitra izy roa. Hany ka tsy mahefa izay tianareo ianareo. Raha tariny fanahy anefa ianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna intsony.
ary ny miharihary ny asan'ny nofo dia fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana aody mahery, fifankahalana, fifandirana, fialonana, fahatezerana, adilahy, fifambiandaniana, fitokonana, fitsiriritana, famonoana olona, fifamamoana, filerana sy ny zavatra toy izany. Ary lazaiko anareo raha teo araka ny efa nolazaiko fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vokatry ny fanahy kosa dia izao: fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, faharim-po, hamoram-panahy, hazavam-po, tsy fivadiana, fahalemem-panahy, fahalalana onona, tsy misy izay lalana mikasika anareo. Izay any Kristy Jesoa dia efa namantsika ny fony mbaminy faniriany amampilandratsiny tamin'ny azo fijaliana. Velona amin'ny fanahy isika, ka oka handeha amin'ny fanahy, fa aza teo derena foana amin'izay fifampilaniankisa amam-pifampialonana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorany any Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Evanjely masigny nosoroatan'ny Masindahy Joany ny toko 5:10. Ny fagnahy fahamarinagna no hitaridalagna anareo amin'ny marigny rehetra. Tamin'izany andro zany, i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nagnano hoe: rehefa tonga ny mpagnafaka alahelo izay hirahiko aminareo avy amin'ny ray, dia izy no hagnambara ahy, ary ianareo koa hagnambara satria teo amiko hatramin'ny voalohany ianareo. Mbola mananjavatra betsaka ho lazaigny aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny, fa rehefa tonga ny fagnafahamarinagna dia izy no taridalagna anareo amin'ny marigny rehetra, satria tsy hiteny ho azy izy, fa zay rehetra ho reny no ho lazainy, ary ny zavatra ho avy no ambarany aminareo. Hagname voninahitra ahy izy, satria handray ny avy amiko, ke hagnambara izany aminareo. Ahy zay rehetra nagnany raiko, ka izany no nanaovako hoe handray ny avy amiko izy, ka hagnambara izany aminareo. Rehefa afaka kelikely dia tsy hahita ahy intsony ianareo, ary rehefa afaka kelikely indray dia hahita ahy ianareo, satria mankagny amin'ny ray aho. Izany araka nkalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana,
dimampolo andro lasa zay nankalazasika ny baka fandalovana amin'ny rasy miaraka amin'ny Kristy, miara-maty amin'ny Kristy amin'ny rasy dia ny fahotana isika ka miditra misangana miaraka aminy mandresy an'izay rasy izay ka miditra amin'ny fiainam-baovao mahazanak'Andriamanitra ka namakivaky an'izay 10 andro izay isika ka tonga amin'izao fankalazana ny Pentekoty ny dikany dia 10 andro. Lay 10 andro ny dinan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly izay navozo ny zanona tao amin'ny senakla, navozo marina izay fa feno fanantenana satria niseho tamin'izy ireo Jesoa araky ireny tantara novakisika tampaka ireny ary nankahery azy Jesoa ary indrindra nampanantena fa ho avy ny fanahy masina, zany hoe fanahy mampiombona azy ireo amin'ny Kristy, aminy zany ka tonga azy ireo ho kristianina marina tokoa, ho apôstôly ny vaovao mahafaly. I Jesoa tsy eo anivon'izy ireo itsony fa ny fanahiny miombona amin'izy ireo, zany hoe izy ireo tonga Kristy velona amin'izao fotoana izao ary izy ireo no Kristy mpiarabelona amin'olona araky ny nalalintsika tamin'ny taona lasa, ka izay Kristy mpiarabelona amin'olona izay no mahatonga antsika ary ho génération mpanorona, génération des bâtisseurs, des constructeurs, fa sy mpanapotika fa mpanorona ary mpanorona église tranon'Andriamanitra ary église olona velona ary de izay no Pentekoty ary maniry aresika fa izao Pentekoty 2024 mitondra atsika amin'ny fankalazana ny filan-kevitra pastoraly de ho Pentekoty vaovao anampy atsika amin'ny fanorenana ny église olona velona zay ary manana ohatra velona isika azadinitsika zay dia i Lucien Botovasoa ary izy sady modely ho asika no mivavaka ho asika araky ny lazaisika niara-ny vavaka ireo apôstôly ny andrandra ny fidinan'ny fanahy masina niaraka tamin'ireo vehivavy masina ary rehefa tonga izay ireo izay navozo dia enitsika amin'ny vakiteny voalohany ny tantarany ireo izay natahotra taloha dia feno ny fanahy masina, lay fanahy pankahery, lay fanahy mpanazava, lay fanahy mampiombona, lay fanahy mpampiavana dia indro ny zoro nanambara fa i Kristy no lalam-pamonjena satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary ao aminy sy miaraka aminy ary amin'ny alalany no ahafahasika manorina fiainana mahazanak'Andriamanitra, zany hoe azahosika ny hafaliana ary ny hafaliana lavorary. Zay no ankalazaisika amin'izao Pentekoty izao ry kristianina havana ary dia faly miarahaba sika satria ny fankalazana ny Pentekoty dia fankalazana ny fahateran'ny église, ny église iraina itoriny vaovao mahafaly, ny église iraina anompo ny vahoaka, ny église iraina anasoa ny vahoaka, anompo fa sy hotompoina ary katsaka mandrakariva ny fampandrosoana ny olona manontolo ary ny olona feno ka faly miarahaba sika ary tratrin'izao andro ny Pentekoty izao izay indrindra ny halalintsika ary lafin-javatra maromaro mikasika an'izay asan'ny fanahy masina zay eo anivon'ny église ka tonga sika zay kristianina mpanorona an'izay église olona velona izay. Ny zavatra voalohany enosika mivaky teny voalohany araky ny lazaisika teo dia feno ny fanahy masina izy ireo ka nizoro ho vavolombelona. Zay no asan'ny fanahy masina voalohany indrindra, mampizoro asika
ka sy atonga sika avozo mila vavolombelona izao andro iainantsika izao. Maro ny zavatra mikrosofana ary ny zavatra rasy aza no matetika everina fa normal, everina fa normal ny corruption, everina fa normal ny risoriso, everina fa normal ny lainga sy ny fitapitaka. Ka izay sy manao an'izay de everina sy normal. Ka izay indrindra ireny nefa mifanohitra amin'ny mahaolona ary ny fanahy masina no manampy asika ary ivelona an'izay mahaolona zay potoka ny fahotana. Ka io fanahy masina io ary no ivelomasika ny tena mahaolona asika. Na ny razasika aza dia nahatsapan'izay ny fanahy mahaolona. Ny fanahy no mahaolona. Ka izay indrindra ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra ary dia manavao asika. Ka sy hoe mamerina an'ireo soatoavina fotsiny fa no ny asan'izay fanahy masina izay dia olom-baovao tokoa isika. Ilay olom-baovao hitasika amin'ny Kristy nitsangako velona. Ka izay koa ary ry kristianina havana no antenaisika vokatry n'izao fankalazasika ny Pentecote izao mba ho vavolombelona tokoa isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary nizoro ho vavolombelona ireo apôstôly ka nampianatra tamin'ny fiteny maro samihafa. Izao izy ry kristianina havana sy hoe nahay fiteny maro samihafa ireo apôstôly fa no ny asan'ny fanahy masina ny fampianarana nataon'izy ireo dia azon'ny olona ary nanaitra ny fon'olona tokoa ary nampiovan'izay fon'olona izay no asan'ny fanahy masina mampiombona antsika ny fanahy masina. Ka izay no niseho tamin'ny Pentecote voalohany ary isika ary iseho isaky ny mitory ny vaovao mahafaly isika mba ho takatry ny olona tokoa ny vaovao mahafaly ambaratsika mba ho takatry ny fony olona ka anova ny fosika aloha voalohany indrindra ka anova ny fony ireo hafa mitandre asika miaino asika tahaka n'ireo izay naheno ny fampianarany apôstôly hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny vakiteny voalohany. Tampoka injay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra ny fofofofo mafy ka nanenika ny tranony toerana sady nisy lela maro mitarena afo niseho tamin'izy ireo sy ny zarazara nipetraka teo ambonin'ny tsirairay avy ka samy feno ny fanahy masina izy ireo sy niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena ny fanahy masina azy. Zany hoe no ny asan'ny fanahy masina ho isika teo dia niombon'izy ireo gaga ireo na nitandre azy ireo talanjana izy ireo satria naheno ny fiteniny razany avy na de galileanina azy izy ireo sy hoe i Piera nanjary nahay tampoka ny fitenin'izy ireo fa noho ny fenony fanahy masina dia najava tamin'izy ireo ny fampianaran'ny Piera ka ohatra ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa izy. Ny fanahy masina izany dia mampiteny amin'ny fiteny samihafa, zany hoe ny fanahy masina mampiombona antsika. Io nofinofy tamin'ireo tilikambon'ny Babel tanteraka izany raha velantsika hiasa ny fanahy masina. Maninona moa no sy mifampieno isika, maninona no sy afaka miaino ny hafa isika satria noho ny fitiavatena dia sy misony miaino maro ny écouteur hoy ao amin'izao fotoana izao eny amin'ny sofisika kanefa sy misy miaino isika, sy mifampiaino isika. Ka rehefa sy mifampiaino ao amin'ny tokantrano ao amin'ny fianakaviana ao amin'ny fiarahamonina ao dia mikorontana ny fiainansika. Ka izay indrindra avelao ny fanahy masina ka ny fanahy no anentana sika ka ifampiaino sika dingana lehibe amin'ny fanorenana izay. Raha tisika ho génération de constructeurs isika, raha tisika ho taranaka mpanorona isika dia oka ifampiaino ary miaino ny bisiky ny fanahy masina, hiaino ny tenin'Andriamanitra isika dia manorona eglizy olona velona tokoa isika. Dia izay ny Pentecote vaovao eo amintsika. Ny fanahy masina dia araky ny voalaza sika teo dia fanahy
fanahy mankahery asika iroso lalindalina kokoa eo amin'ny fiainansika ary dia manafaka ny alahelo izy hoy Jesoa ka raha misy zavatra mamatipatotra asika dia entan'ny fanahy masina isika ka anana an'ireo fanomezana fito araky ny raisitsika rehefa mankalaza ny sakramenta ny fankaherezana isika ka ireo fanomezana fito ireo dia anampy isika ivelona an'izay fanorenana ny eglizy olona velona izay ka ny fanahy masina ary anazava ny fiainansika kokoa ka hitarika sika amin'ny marina rehetra ary izay no asan'ny fanahy masina izay sara asongadina indrindraindrindra amin'izao pentekoty izao raha te hanorina isika sy anatin'ny fitapitaka sy anatin'ny lainga sy anatin'ny kobakambava toy ny mahazatra isika fa anatin'ny marina mieritreritra fifidianana isika izao mieritreritra fanorenana eglizy velona isika maniry firenena mandroso amin'ny lafiny rehetrarehetra isika maniry firenena isandratra mba anana ny anjara masoandrony izay dia fataro ary araky ny averimberiny eveka sy ny arena no sy misy eto amintsika manan-karena i Madagasikara sy ny olo-manga ny sy misy eto amintsika fa mahantra olo marina ny firenesika ka okary hoentan'ny fanahy masina isika maneky hoe ny fanahy masina hitaridalana antsika ka amin'izay ahafantatra ny marina tokoa isika ary ny marina no tantera isika amin'ny fiainansika dia hitondra sika amin'ny fanorenana marina tokoa izay ka izay indrindra ry kristianina havana sara ho sakosako isika ihany koa ny vokatry n'izay fanahy masina izay satria sara ny mahafantatra ny vokatrany mba ho refy afantarasika fa ao amintsika tokoa ny fanahy masina ka navoziny ny fosika dia sinona izany fa ny fifankatiavana ka ny fifankatiavana no miteraka afaliana hoy Masindahapoly amin'ny vakiteny faharoa ary ny fifaliana maharitra ary lavorary no mitondra fiadanana fa ny vokatry ny rasy kosa izay manambara fa sy mivelona ao anatin'ny fanahy masina isika dia ireo filany nofo tanisain'ny Masindahapoly dia sinona izany fa ny fizangazangana ny fahalotona ny fizezozona izay mifanohitra amin'ny fahadiovana lay fampianarana nampianarin'i Jesoa ary dia mitarika sika manapotika ny fiainansika ary manapotika ny hafa ary manapotika ny tontolo iainansika ny fanomposampy ny fanaovana ody mahery ny fifankalana ny fifandirana ny fialonana ny fahatezerana ny ady la isan-karazany ny fifampandaniana ny fisitokotokona ny fisiriritana ny famonon'olona ny fimamona ny filerana dia ireo no asan'izao tontolo izao ny fanahyn'izao tontolo izao no mitarika sika amin'ireny ary fantatra sika ny vokatry ny reny fa fanapotehana fanilikiliana ary famonona karaha génération des bâtisseurs des constructeurs tokoa ary sika dia aoka andray ny fanahy masina fa araky ny lazainy Masindahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa dia ireo izay manaraka ny hevitra n'izao tontolo izao dia sy andova manjava ho azy ny fanjakan'ny lanitra ka raha tia sika ary andovany izay fanjakan'ny lanitra izay sika raha tia sika ho mpanorona marina isika ary hanorona eglizy velona dia aoka andrehitra ao am-posika ny afatry Masindahapoly ny vokatry ny fanahy masina izy ny afantarana fa ao amintsika ny fanahy masina dia izao mifankatia isika feno hafaliana ary raha feno hafaliana maharitra isika dia fiadanam-pona ao amintsika ao ka na dia eo aza ny zavatra sarotra dia maharo-po isika ary amin'ny fifandraisasika amin'ny hafa fifandraisasika amin'ny tontolo manodidina antsika toy izay manapotika isika dia feno amoram-panahy isika feno azavam-po ka
mikolokolo magnatsara fa sy magnarasy na misara, ary ny afatarana fa ao amintsika ny fanahy masina dia sika sy mivadika amin'ny marina, ny tsy fifadiana ary ny fahalalana onona. Ireo i masin-dahapoly no toetra ao amin'ny Jesoa, ary dia ireo ihany koa no tsy maintsy toetra sika mitaky fahafoizana izay ka sy aokarisika hifansika amin'ny azo fizaliana amin'ny zavatra rasy ety ivelany, fa vokatry n'izay fifikiratsika amin'ny Kristy izay, vokatry ny nankalazaisika ny Paka dia fiainam-baovao ao amin'ny Kristy no fiainansika. Ry Jesoa zokonay eo, misaotra anao izahay fa nomenao ny fanahy masina izahay, nomenao ny fanahinao, ka izy no manentana ny fiainanay andavanandro, ka sy izahay soniny velona fa ianao no velona ato aminay, ka zary vavolombelonao izahay, avô zay mifanahinao isanandro ary zahay, ary amin'izay dia hivondrona iray ho fianakavinao, olo raika aminao, ka ho tonga ho génération des constructeurs, des bâtisseurs, ary ho taranaka mpanorona ny eglizy, ka sy avozy izahay fa irosy lalindalina koa ampireheto ao aminay lay fitiavana ny rehetra tao amin'ny apôstôly rehefa nidina ny fanahy masina izy ireo, ka ilay fitiavana ny rehetra tao amin'izy ireo anie tonga anay koa ho tena vavolombelonao, tahaka ny Lucien Botovasoa, tahaka ny Victoire Rasomanarivo. Mila vavolombelona zao andro zao, ka ampireheto ary ny fonay mba ho vavolombelonao tokoa, ho mpanorona eglizy olona velona. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul